Manantitra ny araba mba ampirarentso anareo tokolasy tombovavy ary manasa ihany koa anaraka hatramin'ny farany ny vaovao eto amin'ny fahitalavitra MBS. Fanambarana avy amin'ny fiadidiana ny commune Antananarivo renivohitra no anomboantsika ny vaovao satria misy raha mipitso ny fahatapahan-dalana manodidina ny fariana nosy. Ny antony izany dia tsy ninona akory fa noho ny fanatontosana ny andiany fahatelo zany fahenina amin'ilay hetsika lehibe mihitsy momba ny atletisme, ilay antsoina hoe atletisme pour tous. Toy izao ny tsara ho fantatra momba an'izay vaovao izay hoentiny Laurette Berton teo amin'ny sariny Erzora Jonarvony. Ho tanterahana amaray alahady fahatelo ny volana Febroary ny andiany fahenina amin'ilay hetsika azakazaka karakaray ny Fédération Malagasy ny atletisme antsoina hoe course au vive atletisme pour tous. Tahaka ny mahazatra moa dia etsy amin'ny manodidina ny rano ny Anosy no anatanterahana izany, izay andraisan'ny rehetra anjara. Manoloana izay indrindra dia misy ny fandaminana apetraky ny fiadidiana ny tanàna Antananarivo renivohitra mba ampirindra ny fifamoivoizana mandritra ny fotoana aharetan'ny hetsika izay manomboko amin'ny 7 ora marandray ka hatramin'ny 2 ora folakandro. Ho tapaka araka izany ny lalana manodidina ny fariny Anosy, tsy isy fiara ho afaka hivezivezy eo manomboka amin'ny 7 ora maraina ka hatramin'ny 2 ora folakandro. Tsy maintsy isy moa ny tompon'andraikitra izay apetraka eny an-toerana isahana ny fandaminana sy ny fandrindrana ny fifamoivoizana. Koa antenaina fa anaraka izay toromarika amin'izany ny mpampiasa lalana tsy maintsy andalo eny akaiky ny fariny Anosy amaray. Izay no votoanto ny fanambarana izay nataony avy eo anivo ny commune Antananarivo renivohitra. Fa hoeny amin'ny commune ny vato kosika amin'ity vaovao manaraka ity. Tahaka ny fanao isa-taona dia mifampitaona amin'ireo azokiolona sy ny olona sahirana eny amin'ny commune ny vato ny ben'ny tanàna eny an-toerana. Izany dia misy ny fizarana sakafo ary eo ihany koa ny entana amin'ny fampiasa andavanandro. Tsy misy ny resaka politika fa fitsinjovana amin'ny maha-olona no tena ventikevitra tao anatiny izao hetsika teny anivon'ny commune ny Ivato izao. Olona manodidina ny 3,000 no nahazo sitraka tamin'izany hetsika sosialy teny Ivato izany ary teo ihany koa ny fanolorana omby. Vaovao tanteriny Jessica Miray teo amin'ny sariny Mathieu Prince. Toy ny isan-taona dia misy ny fizarana sakafo sy entana fampiasa andavanandro ataon'ny ben'ny tanàna ny Ivato amin'ireo zokiolona sy olona sahirana ao an-toerana ho fifampiarabana amin'ny nahatratrarana ny taona. Ka tamin'ity fanombohan'ny taona ity araka izany dia zokiolona manodidina ny 3,000 no nisitraka ny fanomezana. Nisy ny vary, nofikena amin'ny tampihavanana sy entana fampiasa andavanandro no nozaraina tamin'izany. Ny zavatra natao eto amin'ny commune Ivato zany dia fanomezana ho an'ireo be antitra sy olona sahirana ho fiarabana azy ireo tratry ny taona. Ity fanomezana ity dia fanaonay isa-taona. Izany hoe mahatratra inenina isa-taona no mamono omby sy mizara fanomezana ho an'ireo olona sahirana sy ny be antitra. Nanamafy hatrany moa ity ben'ny tanàna ny Ivato ity fa tsy misy idirany ny politika akory ny fizarana sakafo toy izao. Tanjona hoy izy ny ampandroso ny tanàna. Tsy misy resaka politika ny anay na dia kely afa fanasoavana ary asa sosialy izay efa fanaonay ho an'ity commune ity. Misy vary dia famonoana omby dia labzy, kafe, eo ihany koa ny savony sy sira izay ao atolotray ho an'ireo olona ireo. Izay zany no zavatra natao tamin'ity fanomezana ity mahatratratra any amin'ny 2,000 any ny olona ny toloranay izay fanomezana izay. Araka ny nambara teo hatrany dia efa fanao isan-taona ny fizarana sakafo toy izao ao amin'ny commune Ivato. Indraindray aza dia mahatratra inenina isa-taona mihitsy ny fizarana sakafo sy entana fampiasa andavanandro toy izao. Eo amin'ny tranga mpiaramonina kosa tratran'ny polisy ny lehilahy anankiray izay nahafaty tovolahy anankiray teny Andavamamba teny. Resaka tsy dia manahoana loatra no ny afaratra any amin'ny famonoan'olona satria ity lehilahy izay voasambotra ity dia nangataka sigara tamin'ilay lehilahy anankiray ary rehefa tsy nahazo izay notadiavina izy dia notaperiny ny ainy izay nangatahany sigara. Trangan-javatra tsy azo eritreretina akory kanefa dia misy eto amintsika eto Madagasikara izany. Toy izao ary ny vaovao momba an'izay tanteriny Germain Nomenjanary.
voasampony polisy ny B1 ilay tovolahy namono ilay rangahy iray no ny tsy fahazahoan'ny sigara. Raha ny fanazavana izay voaray avy amin'ny polisy pirenena dia rangahy iray 27 taona andeha hamonjy fodiana eny Andavamamba ny alatsinainy fa 27 ny volana janoary lasa teo no nifanena tamina tovolahy miisa 2 teny an-tanànany. Niangaviny iray tamin'ireo roalahy mba anatitra azy ity rangahy ity no ny andro efa alina ary izy raha teo efa nahazo azy toka. Nanaiky nanatitra ilay rangahy iray tamin'ireo tovolahy ireo. Rehefa tonga tany an-trano ilay rangahy dia nangatahany ity tovolahy ity sigara. Tsy nana sigara nefa io rangahy io ka nilany ity farany vaniny ary notsatoany antsy avy hatrany. Misa 5 ny tsatokantsy nahazo ilay lehilahy ka tsy tanay intsony ny ainy. Niverina tany amin'ny namany ilay lehilahy nanatitra azy ilay rangahy ary nolazainy fa maty ny namany. Niantso polisy avy hatrany ilay lehilahy ary ilay rangahy kosa efa noazonina tsy navela itsoka. Nosamborin'ny polisy avy hatrany moa ity rangahy ity ary mbola hita tao an-tranony ilay lehilahy novonoiny sy ny antsy izay namonoiny azy. Fa maro ny faritra eto Antananarivo amin'izao fotoana izao no tratran'ny faharatsian'ny lalana. Ao ny lavadavaka, eo ihany koa ny fahasimbana izay misy fiatraikany ihany koa zany amin'ireny tata-drano amin'ny sisin-dalana ireny. Ny mponina eny Itosy rehetra mihitsy amin'izao fotoana izao, Itosy sy ny manodidina dia anisany kaikaika amin'izany faharatsian-dalana zany izay miteraka ny fitohanan'ny fifamoivoizana ho antsika izay mampiasa ny lalan'ny Itosy iny dia mahatsapa an'izany tsara isan'andro. Ary dia izany toe-zavatra izany dia misy fiatraikany tanteraka amin'ny fiainana andavanandro mponina raha ny eny Itosy no raisina. Toy izao ny fanadihadiana ny tsara fantatra momba an'izay faharatsian-dalana eny Itosy izay. Toy izao ny aratsiany lalana miazo any Itosy amin'izao fotoana izao. Raha ny zavatra hita ety an-toerana dia saika manerana ny tanàna mihitsy no tahaka izao avokoa. Vokany mandany ora 5 na 4 isan'andro ao anatin'ny taksi be mandroso sy miverina ho any amin'ny toeram-piasana sy ny fianarana. Ankoatra izay ny fitohanana lava reny. Raha ny fanazavana izay nataon'ny mponina ety an-toerana dia noho ny tsy fisian'ny fikojakojana sy ny fanamboarana no antony mahatonga izao fahasimbana izao. Lalana fa mijerevanareo tô zao ny lalana hitanareo tsara ny lalana ty aminay hatrany ngamba hitanareo ny lalana iny hatrany rehetrarehetra iny lalana iny tena potika daholo. Tsisy fanamboarana, tsisy anina mihitsy, tsisy fanamboarana, tsisy ninina fa dia ohatr'izao foana. Dia le ataonay kolasy zay mba manambomboatra manatsaintsina an'io le banky mpambomboatra lalana ireny. Izay mba manetsaintsina an'io. Manao antso avo ho an'ny rehetra arak'izany ny mpitatitra sy ny mpampiasa lalana mba isiny ny fanamboarana satria na ny fiara tsy mataho-dalana aza dia mijaikjaiko avokoa rehefa mandeha sy miazo ity toerana ity. Tena sarotra be satria tena ratsy be mihitsy izy amin'izao indrindra moa fa amin'ity fahavaratsy ity zany dia tena ratsy be mihitsy. Tena mijaikjaiko kely mihitsy ny fiara mandeha amin'ity zao. Tena efa elaela kely eo efa 10 volana tanoany angamba io zay. Le tip-topony zalany tena mahatonga an'io sady le be taxi be mandary koa moa eto aminay eto tena maro. Tena enjana. Raha miara eto aminay zao mandeha mivoaka any am-pasika zao mety eo amin'ny 2 vao. Isan'ny manampitrotraka ny fahampotehana efa misy ny firotsahan'ny orana amin'izao fotoana izao raha ny nambaran'ireo mponina hatrany. Tsy vao androany no mikaikaika tamin'ny resaka aratsian-dalana ny mponina eny Itosy indrindra fa ny fitohanana lava reny saingy mbola olana mipetraka foana hatramin'izao. Etsy ankilana dia tsy eny Itosy ihany no ahitana fahampotehan-dalana tahaka izao fa hita ihany koa ny eny 67 hektara sy anosy 100 iny. Fa mbola hijanona eny Itosy ihany isika rehefa miaina ny faharatsian-dalana ny olona eny an-toerana dia miaina ihany koa amin'ny olana hafatsiny zany fa ny fahatapahan'ny rano. Tamin'ny ity fanombohan'ny taona 2024 ity dia nahatsapa mponina Itosy fa mia mahery vaika ny fahatapahan'ny ranon'ny Jirama eny amin'izany faritry Itosy izany. Mandritra ny andro manontolo mihitsy no tapaka ny rano ary rehefa hariva vao miverina ary tsy vita an'izay fa voatery ny olona mifoha amin'ny ray maraina maka rano satria amin'izany no mivoha ny paopin-drano raha tsy izay
dia tsy mampiasa rano sy tsy misotro rano ny ampon'ny taosy. Ndeha rahantsika amin'ny fanadihadiana momba an'izay teo amin'ny sariny Erzo Rajonarvony, Laurette Berton no mitondra vaovao ho antsika. Manomboka amin'ny 4 ora maraina dia efa tsy maintsy mandahatra bidon eny amin'ny pompin-drano. Vao mipaika ny amin'ny 9 ora maraina dia efa mampamangy, tsy mandeha intsony ny rano. Ary dia mitandahatra eny anoloan'ny borne fontaine ny bidon mavo, miandry izay fotoagna hiverena ny rano indray. Azo fijaliana tsy maintsy andesin'ny mponina rehetra eny Itos sy ny manodidina ny olana eo amin'ny famatsiana rano fisotro madio avy amin'ny Jirama, olana efa nitranga tamin'ny taona 2012 ary ny amafy hatrany izany nanomboka tamin'ny fidiran'ny taona vaovao 2012. Mety anay ihany rano tapaka foana dia faravakely zany telo isan'andro tapaka ny rano. Dia raha ohatra hoe tapaka izy amin'ny 3 maraina dia tsy miverina raha tsy ohatra hoe amin'ny 12 atoandro. Dia indraindray izy mandeha indray ohatra hoe amin'ny 2 maraina indray dia amin'ny 2 maraina dia efa mamendra dia amin'ny efatra dia tsisy indray. Androany izy zao izy tsisy mihitsy izy fa tapaka efa indroa izany androany dia mandeha kely indray. Zao efa tamin'ny maraina tamin'ny 5 sasana tonga teto ka hatramin'izao mbola tsy mandeha any pompy ny isan'andro. Efa elaela izay nanomboka nanao an'izay ilay pompy. Tokony mba mandray andraikitra izany nareo fa tena mijaly mihitsy ilay vahoaka. Ho an'ny tompona andraikitra mpitantana ny pompin-drano kosa, tsy misy intsony aloha hatreto izany fanajana ny ora fisokafana sy fikatoana ny pompy izany, fa tsy maintsy miandry izay ahafenoan'ny olo jiaby izay vao afaka mikatona. Eny fa na mihitatra hatrany amin'ny 2 ora maraina aza izany. Ny mponina tsy maintsy misotro rano, ny olombelo tsy maintsy miseky ndraiky mandoky. Eto aminay eto aloha dia tsy dia ana tapaka sasa zao dia amin'ny 4 latsaka izy zao mbola tsy miverina. Tamin'ity herinandro ity zao zay no tena niatrika olona kely mihitsy. Dia zao zareo ohatran'izao fandehanany rano eo amin'ny 4 eny mandeha ny rano dia mahazo rano daholo mipaka rano dia zay ndray zay vao mikatona ny hariva na firy. Toy izay hatrany ny zavatra tsy maintsy iainan'ny mponina eny Itosy Andotanjona, Andranona Ohatra sy Anosimasina iny. Ho an'ny mpikarama mpitatitra rano amin'ny kalesy na ny sarety dia mandraiky mandeha amin'ny toerana lavitra mihitsy mitsakaraka pompy mandeha fa raha tsy izay tsy misy karama. Eo amin'ny tontolon'ny fiariana kosa efa mahazavana eo amin'ny fitiavan'ny malagasy amin'izao fotoan'izao ny fanjifana ny vita malagasy, eo ihany koa ny resaka asa tanana vita malagasy, na eo aza ny fitobahany entana avy any ivelany. Ho an'ireo mpivarotra nefa dia tojo fahasahiranana izy ireo satria ambany ny famvidin'ny vahoaka. Ny tena marina kokoa araka nefa notanteritsika teto amin'ny fahitalavitra MBS dia maivana dia maivana ny lanjan'ny vola malagasy, ny ariariny tiana tenenina amin'izay raha oharina amin'ny vola vahiny toy ny dolara sy ny euro. Ny mpizahatany no tena mpanjifa ny asatanana malagasy ao anatin'izay rehetrarehetra izay. Ny mpizahatany vahiny nefa dia tsy tonga eto Madagasikara fa mametraka fepetra, dia tsy inona moa izay fepetra izay fa ny resaka filaminana politika. Inona ary ny tsara ho fantatra momba n'ity resaka fiariana sy ny fanjifana ny vita malagasy, ny asa tanana malagasy ity. Toy izao ny vaovao momba an'izay tanteriny Jessica Miray teo amin'ny sarin'ny Mathieu Princy. Eto no toeram-pivarotana Iso, mpivarotra asa tanana malagasy no asany. Eto izy sady mivarotra no manamboatra ihany koa. Ny mampiavaka ny malagasy no tena asehony amin'ny asa tanana, toy ny sary, fa ihany koa ny akora fototra ampiasainy, toy ny rafia sy ny hazo. Mandalo olana goavana nefa amin'izao ny tontolo ny asa tanana malagasy ho Iso. Sady efa miavitsy amin'izao ny akora fototra satria efa betsaka ihany koa ireo vahiny no mividy maro any ka tsy maharaka ho an'ny mpamokatra madinika toa azy. Misy mihitsy satria miavitsy le izy satria le izy mety lany ny famboleka-hazo ohatra tsy maharaka ny hazo pitapahana, ny filana biabetsaka dia nefa ny vokarina tsy dia niova firy. Dia noho izay lasa ifandrombahana le izy. Misy koa moa ankehitriny izany ny fireneka fa ohatrany hoe mividy matière première be dia be aty amintsika, ohatrany hoe mividy rafia be dia be ny sinoa, mividy tantroka, dia lasa efa mividy ny ohatranay izany kely dia tsy mahavidy
ohatrandry zareo dia izay koa olana sedrainay. Raha namafisy ny soatrany koa dia manjaka tanteraka amin'izao ny fifaninanana tsy ara-dalàna amin'ny fitobahan'ny entana avy any ivelany fa eo ihany koa ny alafo ny hetra takina amin'izy ireo. Ny malagasy kosa nefa hoy izy dia tena liana amin'ny asa tanana vita malagasy amin'izao. Saingy ny fahefa mividiny tsy maharaka ka aleon'izy ireo mividy ny vita sinoa. Tsara trany anefa mampahafantatra fa vita amin'ny tanana avokoa ny asa atao eto, toy ity poketra hitantsika amin'ny sary ity. Mividy malagasy ka mampalahelo fotsiny hoe kely ny fahefa mividy malagasy ka na tia aza isika dia tsy lara-pahamehana le hividy an'ilay ara-malagasy satria matetika ilay izy rendrarendra ohatrany hoe fititehanao fanomezana nefa etsy an-daniny ny mpifaninana ohatrany hoe ny entana vita sinoa mora dia mora raha zavatra hitovy ihany dia mijery an'ilay fahefa mividy tsy ampy dia lasa mirona kokoa any amin'ny vita avy any ivelany izany ny olona. Tsy izay ihany fa anisan'ny olana ho an'ny mpanao asa tanana toa ny soa ny filaminana sy ny fandriampahalemana. Anka raha vao mandalo krizy politika i Madagasikara dia hita avy hatrany eo amin'ny tsenany izany. Satria ny ankamaroan'ny mpanjifa eto aminy dia mpizahatany avy any ivelany avokoa. Tena avy hatrany satria ilay noho hoe ny atsasaky ny mpanjifa dia mpizahatany avy ny olona dia tsy makatia Madagasikara na ohatra hoe makatia izy fa izay mamaika azy tsy maintsy ataony atao fa tsy sa mandehandeha izy rehefa tsy milamina loatra misy tahotra zany ao anatin'ilay olona momba fandriampahalemana na ny ohatr'izany dia avy izy dia tsy dia misy fiantraikany avy hatrany amin'ny asanay iny. Manodidina ny 500 ariary dia efa mahazo entana eto amin'ny soa, toy ity sokatra kely hitantsika amin'ny sary ity. Mahatratratra amin'ny 500 ariary kosa ny lafo indrindra dia ireto statuette vita amin'ny ébène ireto. Fa somary iverenantsika kely kosa ny trangam-piarahamonina satria vaovao vao ny latsaka izao ariva izao ity manaraka ity. Raha resaka hoe lozam-pifamoivoizana raha ny eto Antananarivo sy ny manodidina ary saika manerana Madagasikara misy dia fandre matetika izy io na ny atao anaty tanàna na ny lozam-pifamoivoizana mivoaka any Antananarivo izany na zany amin'ireny lalana regionaly ireny na amin'ny lalana nasionaly. Vao ny ariva teo araka ny nambara teo no nisy trangana lozam-pifamoivoizana indray tetsy Anosimasina itosy fiara anankiray sy moto no nifandona mafy dia mafy dia resaka olana teknika no natonga izay loza izay raha ny fantatra aloha soa ihany fa tsy nisy ny aina nafoy. I Germain nomenjanahary no tonga teny an-toerana izay nisy ahon'ny loza. Ndao araharantsika. Nitrangana lozam-pifamoivoizana ny teny Anosimasina itosy io ariva io. Fiara mitondra marika Peugeot sy moto iray no nisehon'ny loza. Raha ny fanazavana izay voaray dia idina teo Anosimasina mihitsy ity fiara ity no tsy nahazo ny isatra ka nitrongy na nandona ilay moto teo anoloany. Samy naratra avokoa ireo olona roa izay nitaingina ity moto ity. Etsy ankilana dia saika nahazo vahana ihany koa tatoato ny lozam-pifamoivoizana tahaka izao ary saika matetika dia noho ny fandehanana mafy sy ny olana ara-teknika toy izao izany hoe ny tsy fahazahoan'ny isatra matetika no fototry ny loza. Ilaina arak'izany ny fahamailona toy ny fijerena ara-teknika ny fiara alohan'ny iaingana, ny fitazomana ny lalàna mifehy hafainganam-pandeha ho an'ny mpamily. Tsara moa ny manamarika fa tsy nisy ny aina nafoy tamin'ny tiany lozan'ny tranga teny Anosimasina itosy ny ariva teo ity. Eo amin'ny vaovao ny fanatanjahantena andro fahafito ny androany tamin'ny baolina kitra Ligue 1. Ny lalao moa dia notanterahana teny amin'ny kianjan'ny Carion izay eo amin'ny division voalohany mazava loatra. Eo amin'izay taranja baolina kitra izay ekipa enina no nifaninana tamin'ity androany ity ka anisan'ny songadina tamin'ny voka-dalao ohatra no nandresen'ny Kosfa tamin'ny izany lalao izany nanoloana ny ekipan'ny Vaovao FC. Teo ihany koa ny Fosa Junior sy ny lazaina hoe ekipa izay nifanandrina tamin'ity Fosa Junior ity tamin'izay lalao teny amin'ny kianjan'ny Carion izay nifanandrina ny tamin'ny FC Tana
dia niakatra kianja ihany koa satria lalao maromaro no natao teny ny ekipan'ny Mi20 FC sy ny Jet Mada. Nanahoana ny vokataloha tamin'ity andro ity dia ho arahantsika ny momba an'izay teo amin'ny tato-baovao entin'ny Noro Fitiavana Sariny Rivo Rajonarvelo. 7e journée Ligue 1 anio tena mikianja ny Carillon niadina ny première division ho an'ny baolina kitra. Ekipa ina no nifandona tamin'izany ho an'ny anio Sabotsy ro Febroary. Ny nifanena voalohany dia niaona ny Kosfa sy 5 FC ka nandavo ny Kosfa 4-0 ny 5 FC. Fosa Junior Tana kosa dia nandavo 7-0 any Disciple FC Tana ary Jet Mada dia niondrika teo anatrehany Mi20 FC tamin'ny 2-0. Ny ligna Analamanga football moa no nikarakara ity lalao ity ho fiadiny toerana ho an'ny divisionna eto Analamanga ary mbola mitoeram-pitso alahady eny amin'ny kianjany Carillon ity lalao baolina kitra ity. Fa vaovao hafa dia hafa mihitsy no entina amintsika manaraka eto amin'ny vaovaon'ny fahitalavitra MBS. Ny olona eny anivon'ny fiarahamonina matetika dia mihevitra fa matoa ny olona anankiray manoka tena ho an'Andriamanitra, na zany manao mopera na manao pastera na manao frera dia misy antony ara-piainana ao, mety hoe fotoana-piainana na ohatran'ny izany na ihany koa hoe misy ny fikorontanana ka dia manoka tena ho an'Andriamanitra. Izay ny fomba fijerin'ny olona azy amin'ny ankapobeny eny anivon'ny fiarahamonina eny. Raha ny fanadihadiana nataonay teto amin'ny MBS nefa dia tsy izay mihitsy amin'ny ankapobeny satria nambaran'ireo mpitondra fivavahana izay nanontaniana fa eo aloha ny fitiavana te hamonjy ny hafa, eo ihany koa zany ny amin'ny antsoina hoe rehefa antson'Andriamanitra dia tsy afaka ialana fa tsy maintsy manaiky manompo an'izany Andriamanitra izany. Toy izao ny fanadihadiana nataon'ny Noro Fitiavana teo amin'ny sariny Erzo Rajonarvony momba n'izay. Ny fahadisoam-panantenana teo amin'ny fiainana indrindra ny ara-pitiavana, ny fisiany fikorontanam-piainana, ireo matetika no heveriny ankamaroan'ny vahoaka fa manosika ny olona hiditra an-tsehatra eo amin'ny mahamopera sy frera. Efa nandihy fiainana be zany diso fanantenana tamin'ny fiainana dia tapa-kevitra ivavao. Misy ny sasany ohatra hoe voadona ara-pitiavana ohatra dia aleo manao mopera satria mety efa fiainana efa sarotra moa izy koa raha teo hoe efa voadona pitiavana zay. Misy kosa ny milaza fa safidy no sady antson'Andriamanitra no nahatonga ny olona hanoka tena ho an'ny tompo, zany hoe samy manana ny safidy ny tsirairay eo amin'ny fiainana ary rehefa tonga ao anaty io antsy io dia tsy azo sakanana intsony. Efa izay ny safidin'Andriamanitra ao anazy satria samy n'Andriamanitra mandairana ny zavatra rehetra. Izay no hitako ngambany. Mety hoe izay mba saziky ny hatramy izay. Mety hoe izay ny eo fisafisainy tamin'izy mbola olon-tsotra hoe rehefa mba lehibe ady hanao mopera. Izay aloha izao no fantatro. Ie. Manoloana izany ary nambara ny pretra iray fa tena misy ny antsoina hoe vocation na ny antson'Andriamanitra. Izany no antony mahatonga ny olona hiditra an-tsehatra eo amin'ny mahapretra sy frera. Le izy zany dia vocation zany hoe anson'Andriamanitra. Anson'Andriamanitra ny hanao pretra sy hanao religion zany hoe
fanirina ny anaty any le izy a dia ho tonga mitanjona anankiray zany hoe te hanompo an'Andriamanitra. Zay zany no ataoko hoe rafitinina fohifohy zany hoe ka ny olona manana ny anso ihany zany ny tonga dia sy tafiditra ty fa ny olona sy manana ny anso sy tonga tiana ovena sy mandreny zay anso zay raha sy mandreny zay sy tonga ty. Fitiavana an'Andriamanitra sy fitiavana te hamonjy ny fanahin'olona kosa no antony hoy ny ankamaroan'ny mpiomana pretra sy frera nantaninay androany. Ankoatra izay hoe antsony tompo izay na ny vocation. Fa ny papa kosa no lehibe ny fiangonana katolika raha tsy misy ny fiovana ho tonga hitsidika ny Madagasikara indrindra ireo mpino katolika ny Pape François amin'ny ity taona 2012 ity. Tsara moa no manamarika fa manasa ny fanasana toko iray latabatra aminy Jesu Kristy raha pitso amin'ny alady voalohan'ny volana ho an'ny mpino eo anivon'ny fiangonana Jesu Kristy eto Madagasikara na ny FJKM. Ty izay ihany koa no namarana ny vaovao teto amin'ny fahitalavitra MBS isaorana ianao naharitra hatramin'ny farany mirary soa antsika rehetra mangasitraka to.